Madagasikara dia nosy anatina ranomasimbe. Avy amin'io ranomasimbe io no mipoitra ny rivo-doza mamela antsika isan-taona. Noho izany mila mifanohana avy aty fotony isika miatrika izany rivo-doza izany sy ireo olona izay misy rivotra amin'ny fiarahamonina misy antsika. Rehefa mifanohana avy aty fotony ary isika dia ho lasa lanitra izao tany ny antsika izao. Mety hoy ianao hoe tany ve dia ho lanitra, lanitra ve dia ho tany? Hoy aho aminao hoe izany tokoa etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Tsy hoe rehefa mijaly be ianao etỳ an-tany dia hiadana any an-danitra, na hoe miadana be etỳ an-tany fa mety ahoana kosa any an-danitra. Ny lanitra dia matomboka etỳ ambonin'ny tany ary izao fiainantsika etỳ ambonin'ny tany izao dia mitohy mankany an-danitra. Ataontsika hiraka sy antom-pisiana mihitsy ny mampanjaka ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika. Tsy mijanona ho nofinofy fotsiny izany fa havadikisika mihitsy ho tanjona. Tanjona hifandrombonana, hifanohanana avy aty fotony no hoe mahavita fianarana daholo ny tanora, vao mbola tsara no avin'izy ireo ny asa dia fanasoavana ny mpiara-belona, ny firaisan-kina, fiadivana amin'ny kolikoly ary ny fampivelarana sy ny fampiroboroboana ny zavatra atao. Toy izao izany tanjona izany rehefa havadika atrik'asa avy aty fotony. Fanabeazanareo tanora amin'ny resaka fananahana, toro lalina momba ny savam-piofanana misy sy ny fianarana misy, toro lalina momba ireo tolotr'asa misy sy ny famponana asa, fampihavanana amin'ny lafiny rehetrarehetra, toro lalina momba ny fikarakarana ny rotan-taratasy, toro lalina momba ireo famatsiam-bola misy. Dia misaotra tompoko na hatramin'ny farany dia amin'ny vidéo manaraka indray velomo.